Tafaverina antandrazana omaly ny andiany voalohany tamin'ireo biby nisy nanondrana antsokosoko ka sarona tany Thailande ny volana May lasa teo sifaka 14 tamin'ireo 17 nisy nanondrana antsokosoko no tonga omaly teto tandrazana ny fahatelo sy fahaenina Desambra izao kosa no tontosaina ny andiany faharoa sy fahatelo mandidina ny arivo eo ireo biby Voaverina antandrazana sifaka 17 sy sokatra 70 no nisy nanondrana antsokosoko tany Thailande ny volana May lasa teo olona 7 no voasambotra teto Madagasikara tamin'ity raharaha ity rehefa tanana vonjimaika any am-ponja olona 3 kosa no mbola karoina efa nisy ihany koa olona 9 voasambotra any Thailande. Haja André Resampa solombavam-bahoaka voafidy tao Amorondava no lano filohan'ny voamiera manokan'ny fiampangana ireo olom-panjakana ambony eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Haja André Resampa no sady filohan'ny vondrona parlemantera irmara. Solombavam-bahoaka 7 no tonga nanefa ity fifidianana ity androany ary samy nandany avokoa tsy nisy nitsipaka na iray aza. Nolanian'ny parlemanta ny farany herinandro teo ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola samy tsy nitondra fanovana na fanitsiana na ireo deputé na ireo loholona nanamarika ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola rindra rabary ny renarson fa efa natao ny fitondram-panjakana mialoha ny asa voamiera ny fanovana ny etra alaina amin'ny finday manomboka izao dia any amin'ny vola matsin'ireo mpandraharaha no tataovana ilay haba izay niakatra ho 500 fa tsy ho an'ny mpanjifa tsy nisy tamin'ny fandaniam-bola mpanjakana moa ireo fanitsiana natao ireo izay no hamariny ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny firenena araka ny fanazavana trany. Efa manomboka ny asa fanamboarana sy fanamafisana ny passage age ifasy eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina ao amin'ny fasadiana ankehitriny ny orinasa kolasa rehefa tapaka no ny fahasimbana omaly alahady no ny fiakaran'ny rano taorian'ny rotsak'orana ity lalana ity efa misokatra ho an'ny fiara rehetra moa ny fifamoivoizana ankehitriny ary mitoya etsy andaniny ny asa fanamboarana manentana ny mpampiasa ny lalana mba hanaraka tsara ny fandaminana rehetra eny an-toerana ny ministeran'ny asa vaventy mandritra izao asa fanamboarana izao raha tsy aivina dia nahitana fahasimbana ity lalana vonjimaika novolena teo amin'ny rerany fasity taorian'ny fiakaran'ny rano omaly alahady nisy fanapahana ny fifamoivoizana tany an-toerana nandritra izany ny alahady tolakandro dia efa niena ny rano ary afaka niverina ny fifamoivoizana izay nahato noho ny fiakaran'ny rano. Norimbain'ny Madagasikara avokoa ny anaram-boninahitra tamin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja basketball lalaovin'olona 3 izay natao teto Antananarivo tamin'ny farany herinandro teo. I Madagasikara araka izany no isoltenany Afrika amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basket lalaovin'olona 3 sokajy lehilahy sy sokajy vehivavy atao any Mongolia amin'ny taona ho avy taorian'ny fandresena rososina azon'izy ireo nandritra ny lalao famaranana amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika 2024 natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina moa izany ka nahafahan'izy ireo nahazo ny etapakilany amin'ny ity fionana ny tampony eran-tany ity.